Tafakatra 7.70 sy 4,000 ariary indray zao ny sandany vola vahiny euro iray. Raha 8,20 sy 703 ariary izany tamin'ny faran'ny volana septambra iny. Izany hoe nahitana elanelana hatramin'ny 170 ariary tao anatin'ny 2 herinandro. Fiakarana izay tsy maintsy ho hisy fiantraikany amin'ny toe-karena malagasy. Midina foana ny sandam-bola malagasy zany misy zany ny atao hoe dépréciation ny vola malagasy matetika. Izy io moa zany dia fatatsika fa ny misy lafiny maromaro ny antony mahatonga an'izay fa ny tena azo hiteny lazaina ao anatin'ilay izy dia hoe ny fiakaran'ny ny fidinan'io sandam-bola malagasy io dia avy amin'ny tsenam-bola zany ny tena antony mahatonga anazy zany hoe avy amin'ilay ataontsika hoe marché interbancaire de devise. Rehefa ohatra ka mila devise betsaka isika eo amin'ny mba hividanana entana any ivelany dia amin'izay fotoan'izay dia davina be dia be ilay devise dia mipetraka eo ilay lalànany hoe tolotra sy ny tonady ka rehefa miakatra rehefa manomboka mitady an'ilay roa be dia be tsika dia miakatra zany ny sandale izy. Fantatra ihany koa fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana mampiakatra ny sandan'ireo vola vahiny ireo isika ankehitriny noho ny fanafarana entana betsaka atao ho fanomanana sahady ny fetin'ny faran'ny taona raha ny fanazavana azo hatrany. Raha ohatra isika zany miakatra ilay vola vahiny dia manafatra entantsika dia lasa lafo ilay anafarantsika anazy. Rehefa lafo zany izy tonga eto no afarantsika avy any ny dikan'izay miakatra koa ny vidiny rehefa tonga eto izy satria miampy an'ilay coût rehetrarehetra tafiditra ao anatiny. Raha tsy teny fotsiny ohatra ny fiakaran'ny vidin'ny solika zany eto Madagasikara, hitantsika fa vidina amin'ny vola vahiny izy ireny. Ka amin'izao zany tsika raha ohatra hoe miatra ilay vérité du prix ka raha misy an'io fiakaran'ny sandan'ny vola vahiny io izay mihoatra amin'ny volantsika eto Madagasikara dia azo lazaina zany fa mety hampiakatra ihany koa izy io atsoatso ny vidin'ny solika eto Madagasikara. Azo eritreretina sahady indray araka izany ny mety hiakaran'ny vidim-piainana izay efa mampikaikaika ny vahoaka ankehitriny.